Am kafalina trandray topoko lasy topoko vavy no itsidena tokatranonao amin'izao alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jona izao amin'ny alalan'ny fandaharana mahery atolotra antsika isa-tokatrano ny arahaba ary asaina mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Taranja baolina lavalava sy ny taranja baolina kitra ny tena ipahana amin'ity ariva ity satria samy miatrika lalao iraisam-pirenentsika amin'izany faninanana izany. Ho an'ny taranja baolina lavalava aza dia tsara fanombohana ny Makidy Madagasikara io tolakandro io tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina rehefa anandresy andry zareo Zambianina tamin'ny isa 4 no 5 Montembo, 8 Chapoa, 9 Daka, 10 Kosifu, 11 Kumbe, 12 Kalumba, 13 Mizunda, 14 Lumba, 15 Niangu. Tsara fanombohana ny Makidy Madagasikara nandritra ny andro voalohany amin'ny lalao fanotsanana fedina ny tompon-dakan'ny Afrika NMB. Lavon'ny Makita amin'ny isa mazava 4 zareo Zambianina. Ny Makidy Madagasikara no nanokatra ny isa teo amin'ny minitra 12 tamin'ny alalan'ny danger 3e ligne. Baolina nentanana tsara tolotra avy amin'ny Jose nitoko fito avy hatrany ny Malagasy teo. Ny teny ambony kianja fa taorian'ny lalao dia nisy niresadresaka ny fanaovana tamin'ireo kapiteny ny ekipa Rotota izany ka ho an'ny zareo Zambianina dia nilaza mazava ny kapiten'izy ireo fa tsy napozin'izy ireo ny lalaon'ny Maki. Ho an'ny Jose kapiten'ny Maki kosa dia nambarany fa azo aloha ny fandraisena ho an'ny Madagasikara tamin'ity androany ity saingy mbola betsaka ny lesoka tokony ho arenina amin'ny Senegal. Raha ny fahitako amin'ny ankapobeny lalao teo ngamba ny tao ihany le fikoropahana kely dia somary niraty occasion fa misy somatoky afa ho ambarinay eto amin'ny fanazarantena dia tsy any amin'ny ho avy amin'ny Senegal dia mety ho vombotsanay ngamany io dia ataonay tsara amin'ny herinaty. Jose raha ny hita teny ambony kianja azo lazaina hoe fotoana voalohany niarahan'i Jose tamin'ireo tanora mpandimby rahatra zay zany raha ny fahitany Jose an'izay satria raha nanomanana za Makidy Madagasikara zany efa tany amin'ny Suisse nareo no miaraka ianao sisa promotion tavela ao anatin'ny Suisse nitondrana an'ireto tanora ireto iverenana amin'le tena Maki. Raha ny fitondrana an'le tanora ngamba ny nandalo ohatr'izany koa ny tenako dia somary meno mizoky moral moa dia navita an'le zavatra dia mino koa afa napitako amin'reto zazakely tanora reto zany ny lalao dia mino afa ho tafavoaka ny zalaly izy rehefa ampy tsakefa zalaly. Senegal ny tena toe adversaire-ntsika amin'ity zany amin'ny lahady manahoana ny fiatrehana an'izay ny moral sy ny teknika. Raha ny fiatrehana Senegal première io nisy tamin'ny fandanantany tany aloha be tany koto mivazasa ho antsika io satria anisan'ny namono razambe antsika izy tamin'izany dia io ngamba ny atotonay hoe atolotra ny vahoaka io fa tsy mety ezaka izay andreseny Senegal. Manahoana ny fahitanao fivoaran'ny Zambia izay mionatantsika androany? Raha ny fivoaran'ny Zambia azo lazaina hoe votsa kokoa izy tamin'izay satria tamin'izay izy mbola somary votsavotsa fa izao tsy nefa hita hoe nana fivoarana dia sarosarotra kely le lalao teo fa na izany ara moa tafita ihany zany le fandresena. Great game. It was a tough game. I'd like to thank the Madagascar guys for putting up a fight with us. The biggest thing, they capitalized on our mistakes, the little errors that we made. They capitalized on them, and at the end of the day, they were a better side than us, of which I would count it's not one of those good days for us. Tsara tarehy le lalao ary tena matsa série hatramin'ny farany tsy napoziny zany tamin'le face-à-face tamin'ny tankaizy Makidy Madagasikara io mafy toy ireny ary nanomana izy tao anaty evanka nefa voatohatra hatramin'ny farany. Manahoana ny toen'ny lalao zany ny amin'ny Senegal? And how do you think about Senegal?
We'll try and get back to our books, try and find out if we can, how we can beat them, how best we can go about them. Stick to our game plan, obviously, see if it works in the next game. During the game, the score was very close, and what happened after? It became too very large. I think it was the pressure, because playing a home team, obviously with the crowd, so most of my boys lost their concentration. The little errors, that's what opened up the gap for our scores. Amin'y avy zany le pression avy aty amin'ny antony pression satria amin'ny lalao aty amin'ny équipe mandray équipe pirenena mandray an'le lalao izy dia zay zany nahatonga azy teo ara moraly zany.